Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Miarabantsika rehafako tratra ity talata fa 20 ny volana novambra ity. Ny mofonaina voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Luka toko 2 andiny 9 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy mpiandry tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsana nandritry ny tandrona ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy. Ahoana anjely taminy: aza matahotra fa indro lasa teny soa mahafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fampamonjy niteraka ho anareo anio an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Ary izao ny famantarana ho anareo: ianareo ahita zazakely voadidina lamban-jaza sady mandry ao am-pihinanam-bilona. Ray masino, manana masinana amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Perikiopa mahazatra antsika ry havana ity mofonaina antsika ity, satria isaka mavampotoana ny krismasy tahaka izao dia mandrakariva vakina izy ity. Satria moa filazantsara anankiroa ihany no tena mitantara ny fahaterahan'i Jesosy, dia Matio sy Lioka, Jaona sy Marka dia tsy miresaka ny fahaterahan'i Jesosy. Hany ka manjary ampifantombiasina zany isan-taona na isaky ny roa taona ny famakiana ny Lioka sy Matio. Ary amin'ny fotoanan'ny azo krismasiny ity izy moa dia saika atao tsenjery ary toy ny andininy fahazy 20 fampamonjo niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Saika haitsika tsenjery, tsy fonitsika tany amin'ny sekoly alaty. Fa amin'ity mofonaina izay eto am-piantarantsika ity dia mampieritreritra antsika lay hoe fampamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Ny fivavahana kristianina ry havako dia miavaka amin'ny fivavahana rehetra misy eto ambonin'ny tany. Betsaka ny fivavahana, na io fivavahanmpanompo sampy mivavaka amin'Andriamanitra maro, polythéiste tahaka ny karana, ny sinoa, ny faritry azia, na koa ny fivavahana monothéiste sasany tahaka ny silamo na ny judaisme. Fa ny fivavahana kristianina dia miavaka amin'ny lafin-javatra maro. Tsy hoe satria fivavahana manana boky lehibe tahaka amin'ny Baiboly ihany mampiavaka azy iny eo, fa ny votoatin'ilay fivavahana mihitsy. Anankiray amin'izany dia lay hoe zanak'Andriamanitra tonga olombelona. Marina fa any amin'ny mytôlôzia grika fahiny dia niteraka Zeus, be dia be ireo andriamanitra sampy izay voalaza fa niteraka, dia ireo andriamanitra lehibe telo tao amin'ny mytôlôzia greka: Zeus, Poséidon, Hades. Zeus moa dia andriamanitry ny lanitra, Poséidon andriamanitry ny ranomasina, Hades andriamanitry ny any ambanin'ny tany. Izay sampy daholo reny rehetra reny, sampy izay miavaka mihitsy amin'ny vavahana kristianina, miavaka amin'izy ireny. Satria na dia niteraka reny voalaza reny anganongano izay milaza hoe niteraka reny andriamanitra sampy reny, fa izao lay Andriamanitra izay asehon'i Jesosy Kristy tompo, lay Andriamanitry ny kristianina dia izao Andriamanitra nanaiko tonga olona, ary tonga olona hamonjy ny olona tao anatin'ny fahotana. Ary ny fahatongavany tetỳ ambony tany dia fifaliana ho an'ny olona rehetra, tsy fifaliana ho an'ny olombitsy ihany. Io toetra ny fivavahana kristianina izay misokatra amin'ny olona rehetra io. Izay ataontsika hoe fivavahana kristianina dia fivavahana izay mitondra fifaliana ho an'ny olona rehetra. Tsy hoe ny kristianina ihany, tsy hoe ny olombitsy ihany, fa ny olona rehetra mihitsy dia manana anjara fifaliana tamin'ny fahaterahan'i Kristy. Izay fivavahany fanantenana izay ny fivavahana kristianina.
Izay lay Andriamanitra tonga nofo tao am' Jesoa de Andriamanitra mitondra fanantenana ho an'ny olona ary arakaraky ny anatonatsika an'io Andriamanitra io, arakaraky ny inotsika an'io Andriamanitra ao am' Jesosy Kristy Tompo no mahatonga atsika manana fanantenana sy manana fifaliana. Satria ny Andriamanitra ny Kristianina, ny Andriamanitra inotsika ao am' Jesoa de Andriamanitra ny fahavelomana. Zay kely dia nyteny hoe fampamonjy ny teraka ho anareo anio. Zany hoe milaza fahaterana, zany hoe milaza fifaliana, milaza fiainana vaovao. Ny fivavahana ireo fivavahana ny sampy zany de mandrakariva manome toerana ny fahafatesana. Saika ny amin'ny fotoanan'ny fahafatesana mahazo toerana kokoa tamin'ny sampy. Ary ndraindray ary navavahana kristianina range rehefa mivily lalana de lasa makany am'ilay hoe mitodika kokoa any amin'ny fahafatesany. Fa ny fivavahana kristianina tena manome lanja bebe kokoa ny antsoina hoe fiainana. Andriamanitra dia Andriamanitry ny velona fa tsy Andriamanitry ny maty. Andriamanitra fiainana. Ny Baiboly ny zava-dehibe amin'ny Baiboly de ny fiainana, ny fahavelomana, ny fifaliana. Fa tsy ny hoe ny fampitahorana na ny tahotra, tsy izany rehetra ny antony natongavan'ny tompo olona hanafaka ny olona ao anatin'izany kolotsaina ny fahafatesana zany. Vao haingana kely tam'raika amby 30 Oktobra ny nankalaza ny Amerikanina sy ny tany maro nankalaza n'ilay fety ny Halloween. Reny de malaza be moa zany lasa ndraindray eto Madagasikara manomboka misy an'izany. Raha tena njakena nge ny Halloween moa zany fety efa talohan'ny Kristy aza efa tany amin'ny 500 taona taloha tany efa ny lasa zay no efa ndresahana ny Halloween. Ny Halloween dia lay anankiray am'izay ataontsika hoe fitodiana amin'ny tsy amin'ny fiainana fa amin'ny fahafatesana. Satria amin'ny fotoanan'ny Halloween dia rava lay ataontsika hoe lay efitra na lay fefy mampisaraka ny tontolon'ny maty sy ny tontolon'ny velona ka dia miditra ao anatin'ny tontolon'ny velona ny maty, dia izay mahatonga an'ireny fitafy isan-karazany sy fomba isan-karazany zay atao any États-Unis sy amin'ny toerana maro samihafa lasa mampitodika ny olona amin'ny fahafatesana. Ary hitantsika fa na ny fetin'ny karana, Andriamanitry ny karana, ny finoana, ny hindoisme dia miivo amin'ny fahafatesana atao zany rehetra any. Ary na ny islamisme aza na ny fivavahana silamo ary de miivo koa mbola miresaka be dia be amin'ny fahafatesana. Ny antsoina hoe miresaka ny martiora hoe maty ho an'Andriamanitra ny zava-dehibe, mamono tena ho an'Andriamanitra, miaritra ny mafy ho an'Andriamanitra. Tsy zany fivavahana kristianina. Fivavahana kristianina manao zava-dehibe ny fiainana, manao zava-dehibe ny fifaliana. Ndraindray diso fijery ny kristianina fa nandova lay toetsaina jentilisa zay tamin'ny Romanina na tamin'ny Grika na tamin'ny Celta, reo fivavahana tranainy be dia be zay nisy tany Europa, nisy taty Azia tamin'ny faritra ataontsika hoe Moyen-Orient iny, dia mbola ndraindray misy farasisan'izy ireny ndraindray ary amin'ny malagasy koa aza. De ndraindray mbola misy farasisany izany kolotsaina ny fahafatesana zany, ny famadihana ohatra. Ny famadihana ohatra na koa rehefa ao anatin'ny fahafatesana ny kristianina ndraindray dia ilay fahoriana lasa lay zavatra maloka no hita fa tsy lay fandraisana ny fahafatesana, tsy lay fahavelomana ny resahana fa lay fahafatesana. Ary dia zay ke mahatonga Paoly ny teny manao hoe aoka ho fantatrareo ny amin'ny lalana hitondran'Andriamanitra zany antsoina hoe olona mody mandry zany, mba tsy halelovana reo tahaka ny sasany. Hotsika aminao ny fivavahana kristianina de fivavahana fiainana, fivavahana zay mitondra fifaliana, fivavahana zay mitondra fanantenana, fa tsy fivavahana mampitanondrika,
na fivavahana mahatsiaro hoe voafatotra fivavahany resy tsy zay ny fivavahana kristiana. Ary hitantsika fa am'izao andro taonjato faraity amby roapolo zao na de mamiratra aza lazana azy angamba ny siansa de zao tsapanao vahoaka, tsapanao olona miondrika, olona matahotra ny fahafatesana, olona mitebiteby, olona tsy mahatsiaro sambatra ny olona am'izao andro ianantsika izao. Mazava ho azy tsy ny vola angeny mahasambatra e, mazava ho azy tsy ny famirapiratany teknôlôjia angeny mahasambatra e, mazava ho azy tsy ny famirapiratany fandrosoana sy ny civilisation akory ny mahasambatra, tsy zany no mitondra fanantenana. Ny siansa ange tsy vo zao vo nisy e, siansa ange nisy foana e, afatra amin'ny andron'ny Egyptianina nefa na tamin'ireny nanorona an'ireny mastaba reny piramidy tamin'ny andron'ny Romanina, namboatra an'ireny lalana isan-karazany zay mbola misy olovatsika ara ny viapia sy ny sisa rehetra rehefa makany Rome ianao. Be de be no ny siansa zany nisy foana. Mamiratra tamin'ny vanim-potoan'androny, tsika zany zao de mamiratra koa ny siansa am'izao vanim-potoanantsika zao, ary aoriana dia mbola ivelatra ihany ny siansa, fa izao tsy mitondra fifaliana ho an'ny olona loatra akory zany. Ao anatin'ny olona mandrakariva ny tahotra, azay mahatonga ny teny ity manao hoe aza matahotra, satria niza dia misy an'io tahotra io ao anaty, misy zay tebiteby ao anaty zay zay nateraky ny mahampanota. Ny tahotra ao anatin'ny olona de nateraky ny maha olombelona mpanota azy, satria ny ota de nitondra tahotra tao anatin'ny olombelona. Ary tahotra io dia anankiray am'ireny ny tahotry ny fahafatesana. Ao anatin'ny olombelona ny tahotry ny tebiteby, ny tahotry ny hoavy, zany rehetrany de ao anatin'ny olombelona. Zay natonga ny tompo nge tonga nofo e, tonga nofo Jesoa anavitra ny olona ao anatin'izany tebiteby, ao anatin'izany fatorany tahotra izany, ka mahatonga azy tsy manana fanantenana, mahatonga azy tsy manana fifaliana, mahatonga azy miforotra eo anatrehan'ny zava-mitranga eo amin'ity fiainana mandalo ity. Ny krismasy ry havako malala, voalohany indrindra de zao natao fifaliana ho an'ny olona rehetra. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mitondra fifaliana ho an'ny olona rehetra, tsy mpanavaka. Tsy natao ho an'ny mahatra ihany Andriamanitra, tsy natao ho an'ny manan-karena ihany, tsy natao ho an'ny vazaha ihany, tsy natao ho an'ny malagasy ihany, natao ho an'ny olona rehetra manana anjara am'izany Andriamanitra zany, zany fifaliana ny men'Andriamanitra zany ny olona rehetra. Io no ndraisantsika raha mamaky ny bokin'ny Deutéronomie, tsika manao hoe ny fahasamihafan'ilay ataontsika hoe famindram-po sy fitahiana. Marina fa mifanakaiky be reo teny reo amin'ny teny hebreo raha tsy miteny tokana ihany aza, fa samy hafa ny famindram-po sy ny fitahian'Andriamanitra. Ny famindram-pon'Andriamanitra hoy Jesosy de zao mitobaka amin'ny olona rehetra, satria Andriamanitra mpamindra fo de mampozaka ny masoandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Ary Andriamanitra mpamindra fo de manome rivotra ho an'ny olona rehetra, manome rano madio ho an'ny olona rehetra, Andriamanitra tsy miangatra. Andriamanitra tsy miangatra ny olona niataka tamin'Andriamanitra, fa Andriamanitra de zao nanome ho an'ny olona rehetra. Raha tsy takatritsika zay toetra n'Andriamanitra izay, satria ny fahotana de nanimba atsika, ary rehefa nanimba atsika ny fahotana de nanjary nikatony sika, ka ny fomba fijeritsika de ny hoe ny Andriamanitra, ny kristianina de Andriamanitra mitondra fifaliana ho an'ny kristianina ihany, fa tsy mpitondra fifaliana ho an'ny hafa. Ene, mazava ho azy atsika Andriamanitra, satria amitsika izy zay ny dikany teny hoe Immanuela, amitsika Andriamanitra. Fa raha miteny hoe amitsika Andriamanitra de izao tsy hoe manilika ny hafa akory, fa manana anjara amin'Andriamanitra avokoa ny olombelona rehetra, fa misy ny misafidy andray lay anjara fifaliana omen'Andriamanitra amin'ny krismasy, misy kosa ny tsy misafidy, ny misafidy tsy andray an'izany. Ry havako, ny faharoa lehibe zay aseho an-tediny tsotra masiny ity ny hoe mitondra fifaliana, fa ny faharoa de zao teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida. Lay hoe teraka ho anareo, teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida. Zany hoe lay zanak'Andriamanitra dia tonga olombelona ary
ny dikany teraka de zao hita fanta azo tsapaitanana misy tsy hoe nidina avy tany an-danitra ka na hoe iny eny latsaka avy tany an-danitra lay zanak'Andriamanitra na nipotra vanina tany fa nateraka ny olombelona milaza lay hoe tonga nofo izy tsôrina moa de nampiasa an'io teny hoe ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamitsika fa lay teraka de milaza hoe mipotra tonga olombelona mitafy ilay toetra maha olombelona ary ao an-tanànan Davida ny tanànan Davida moa de milaza hoe ny fahatanterahany faminaniana efa hatramin'ny mika milaza fa izy io dia mpanjaka milaza fa mpanjaka izy manana izay sata maha olombelona zay nefa sata mpanjaka le afako raha toa ka jerena amin'ny lafin'ny fotom-pinoana de izao ny fahatongavan'i Jesosy olombelona dia midika fanekeny hitovy amin'ny olombelona Andriamanitra izy fa tonga olombelona ary tonga olombelona izy mba amonjy ny olombelona ao anatin'ny fahotana hoy ny filaza amin'ny Lukas eto manao hoe fampamonjy ny teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo tsy hoe dia Kristy fotsiny ozy izy lioka eto fa Kristy tompo mazava tsara io Kristos nazatra ny Lioka moa misoratana tamin'ny teny grika Lioka dia sekreteran'i Paoly izay ny filazantsara de natao betsaka nosoratana ho an'ireo jiosy ireo tsy jiosy kristianina dia manome toerana ataontsika hoe Kristy lay voaositra tompo ilay tompony zavatra rehetra de tsindriny Lioka tsara mihitsiny hoe Kristy izy sady tompo izy tsy tokony adonoina fa ny amperora romanina tamin'ny fotoan'andro notononina hoe kurios na notononina hoe tompo de nitsindriny Lioka eto manao hoe fampamonjy ny teraka ao anareo tonga lay tena tompo tonga lay tena voaositra lay Mesia tonga izy amonjy rehavako mitenitsika tany am-piandohana manao hoe ny Andriamanitry ny Kristianina Andriamanitra mpitondra fanantenana Andriamanitra mpitondra fifaliana Andriamanitra zay miara-monina amin'ny olona am'izao akatoko ny Krismasy zao de aza-donoina raha miomana hitsena ny tompo ny Krismasy ianao fa fitiavan'Andriamanitra ary nanaiky hitafy nofo noho isika olombelona noho ny fahotantsika de nanaiky ho tonga nofo izy dia io Andriamanitra io Lioka de zao manome famantarana mba hamantarantsika azy hoy izy hoe ahita zaza kely ianareo zay voadidina lamban-jaza sady mandry eo am-pihinanam-bilona ny olombelona maha olombelona azy de izao tsy hain'ny olombelona miaona amin'ny tompo tsy hitan'ny olombelona ny lalana makany amin'ny tompo fa izao ny tompo no tonga olombelona nanatona atsika ary de izao omeny ny tompo famantarantsika mba hafantarantsika hoe io izy manao hoe ahita famantarana ianareo zany hoe tsy very zany tsika ty am'ty zao tontolo zao ty Andriamanitra no mitarika atsika iaona amin'ilay zanak'Andriamanitra Andriamanitra no mitarika atsika iaona amin'ilay Jesosy zaza Andriamanitra no mitarika atsika iaona amin'ny Kristy tompo tsy ny saintsika olombelona no mahita an'Andriamanitra amin'ny heritsaitsika tsy isika no miaona amin'Andriamanitra tsy vitatsika zany fa Andriamanitra no miezaka miaona amintsika Andriamanitra mahatonga atsika mila fanetretena tsy mahazo mirehare amin'ny hoe am'izay mety ho finoantsika isika hoe za be finoana za tsara sy ny tahaka zany fa matoatsika ny aona tamin'Andriamanitra de satria nampahafantarin'Andriamanitra atsika ny fitiavany nasehon'Andriamanitra atsika ny famantarana hoe ho hitanareo izy de ahita zazakely anareo de voadidina lamban-jaza izy mandro eo am-pihinanam-bilona inona moa nke le fihinanam-bilona inona moa ny fihinanam-bilona ka iaonantsika amin'i Jesosy ny fiangonana ange ny fihinanam-bilona
ny tranon'Andriamanitra nge ny fihinanam-bilona, ny toriteny nge ny fihinanam-bilona, ny baiboly nge ny fihinanam-bilona, ny hira isan-karazany, reny rehetrareny dia fitaovana eonantsika am' Jesoa. Le fihinanam-bilona de zao ilay marika ahafantarantsika an Jesoa. Voadidina lambanjaza, inona moa le lambanjaza ahafantarantsika an Jesoa? Ny fiangonana, ny hira-pivavahana, ny firana, ny baiboly, izay rehetra ataotsika ka mahatonga ny hoe itsika iaona am' Jesoa. Tsy ny fihinanam-bilona akorony Jesoa, tsy lay lamba namonosana an Jesoa akorony Jesoa, tsy ilay vatatrano akory no Andriamanitra zanatria, tsy ny fomba mpivavahana akory no ivavahantsika, tsy ny fitaovana maro samihafa ampiasaintsika eo anatin'ny fiangonana akory no Andriamanitra zanatria, fa ireny rehetreny de mitondra antsika iaona am'lay Jesoa, lay Jesoa velona, lay Jesoa zaza, tonga olombelona mitondra fanantenana. Fa ndraindray de zao any amin'ny fihinanam-bilona ny masontsika fa tsy any am'lay Jesoa zanatriny na any am'lay lambanjaza ny masontsika fa tsy hitatsika lay Jesoa zaza, tsy hitatsika lay Andriamanitra mitondra fanantenana. De zao rehefa ny lambanjaza no hitatsika fa tsy lay Jesoa zaza de zao miondrika ihany sika, de resy ihany ny fieritreretantsika ny tenatsika, dia mbola fivavahana miorona any amin'ny kolotsaina ny fahafatesana, kolotsaina ny nofo, kolotsaina ny fieritreretana ny valifaty, ny kolotsaina ny fitiavatena, kolotsaina ny tsy fahatokina ny famondram-pon'Andriamanitra. Zay no hitatsika eo anaty fivavahana kristiana, kolotsaina ny olona resy fa tsy kolotsaina ny mpandresy, satria le lambanjaza no hita, na koa lay fihinanam-bilona no hita fa tsy lay Jesoa. Ry havako malala, am'izao akatoko ny krismasy zao, Andriamanitra ihany no mampiona anao amin'Andriamanitra. De aza variana mitady famantarana, aza variana mijery ny famantarana. Ka inona mo ndraindray moa zany dia ny krismasy ara de mbola ka krismasy ka moa 5 Desambra, 5 Desambra anke tsy daty mariny, zay le resahana hoe mbola any am'le fihinanam-bilona indray ny adevitra, mbola any am'le lambanjaza ny adevitra, fa nga moa tena nisy 5 Desambra marina tokoa e. De any am'le lambanjaza indray ny adevitra, hoe inona le lambanjaza, coton ve sa inona ve, lasa tahaka zany le izy sanatriny zany. Lasa lay zavatra zay moa mahafetsy an'lay ratsy. Lay ratsy de zao rehefa tsy ao am' Jesoa no masonao de faly foana izy. Zay jerenao any tsy mampaninona azy, na ny lambanjaza, na ny fihinanam-bilona, na ny tranon'omby, na ny ondry, na tsy orana ho an'lay ratsy mihitsy zay jerenao, fa rehefa tsy Jesoa no jerenao de faly izy. Zay mihitsy ny asany, ny taonanao herikerika tsy ahita an'lay Jesoa zaza, tsy ahita an'lay Jesoa zanak'Andriamanitra. Afaka malala krismasy ny andro de zao aokany am' Jesoa ny masonao, fa efa teraka ny mpamonjy, teraka ao anao, de aoka tsy ho diso anjara ianao am'ty krismasy ty, tsy ho diso anjara fifaliana, na inona fahasarotana, tsy diso anjara fanantenana, na inona zava-manahirana, tsy diso anjara famonjena, na inona karazan-javatra misarika anao tsy ahita an Jesoa. De zao enganenao eo am' Jesoa, fa mpamonjy ange niteraka ao anao, efa tonga nofo lay Andriamanitra ao am' Jesoa, hitondra fiadanana, fifaliana ho anao, de mino de raiso zany fitiavan'Andriamanitra izany. Ivavaky sika ry havako, Tompo misaotra anao zahay amin'izao akatoko ny krismasy zao fa mamangy anay ianao, ary ianao de Andriamanitra mitondra fanantenana ho anay, mitondra fifaliana ho an'izao tontolo zao, ary ianao ihany no mitaonanay iona am' Jesoa zanakao. Tsy ny sainay olombelona mpanota, tsy ny fisainanay olombelona ratsy no ahafahanay mahita an Jesosy, mahita ny famonjenao, fa asanao mahagaga. De tario lalan'izay Tompo, iaona am' Jesosy zanakao am'izao akatoko ny krismasy zao, atsiaro fifaliany, mba tsy ho krismasy mandalo foana, na krismasy ankalazaina anatin'ny fahazarana, fa krismasy ahatsiarovanay fionana aminao, fanantenana sy fifaliana. De avaozy ny fonay Tompo, mba hitoeran'ny fiadananao, ary ataovy tahaka reto mpiandrondry reto zahay, ataovy tahaka reto mpiandrondry reto zay
mahita ny voninahitra ao am'izao krismasy ho avy zao, de mitoera mitokantrano tsirairay avy Jesosy, mitoera amin'ny isam-batan'olona fa efa tonga nofo ianao amonjy anay, hitondra fifaliana ho anay. Misaotra tompo ty anay. Amen.